Jesosy koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia alao mba ho fiadianareo koa izany saina izany fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa afaka amin'io mba tsy handaninareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olona intsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra fa ampy izay ny andro sisa na ny andro lasa ho nanaovana ny fanaonjetilisa tamin'ny nandehanana tamin'ny fitejojona ny fanehodratsy ny famamona ny filalaovandratsy sy ny fisotrotoka sy ny fanompotsapa izay fady indrindra. Amen. Tiako saliana antsika hoe mila faharetana miaraka amin'i Jesosy. Tsy vita indray andro, tsy taitaitra hoe tompo marina hoe manoloteny tsika tia ao Jesosy, fa tsy vita ny hoe androany ihany. Mety eto tsika isaky ny alatsinainy, fa mila faharetana miaraka amin'i Jesosy. Mila faharetana izany hoe mahay misaotra ny tompo izany sanandro sanandro. Mila faharetana izany hoe fahatongavantsika eto izany. Tsy hoe ny fahatongavana marina hoe lehibe fa zava-dehibe ny fahatongavana eto, fa ilay fotsika oka ho marina anatrana Jesosy. Oka ho marina hoe nony aminao Jesosy dia tia aho manaiky indray amboarinao. Mila faharetana izany. Misy fandaniana ao anatin'izany, ny fotoana, ny vola, ny adidy aman'andraikitra, ny asantsika any. Mila faharetana ny fiarahana amin'i Jesosy. Miazakazaka miaraka amin'i Jesosy. Tsy vita hoe androany anao Jesosy dia androany ihany, fa miampitso ahoana ny toyana. Ndao ary. Ny Petera voalohany toko fa efatra andiny voalohany koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia aoka mba ho fiadianareo koa izany zavatra izany. Fantatsika tsara fa ny zavatra anankiray matoa maharitra dia misy faharetana izy izay nanamboarana azy ohatra. Tsy hiteny fotsiny aho hoe raha eto amin'izao fiainana izao hitantsika tsara fa ny zavatra tena vrai marque sy ny zavatra hoe na fiara na trano na resaka fanamboarana maro samihafa fantatsika fa lafo mihoatra ny hoe zavatra mora simba. Tsy laza fotsiny hoe resaka kiraro. Fantatsika fara fa matoa ny zavatra anankiray lafo dia vita namboarina tsara, misy faharetana nanamboarana azy tao sy ny hoe zavatra maimaika nanamboarana azy. Izay koa ny miaraka amin'i Jesosy. Raha tantaitra fotsiny tsika voalohany hoe anompo anao a Jesosy, mety hoe noho ny hoe valim-bavaka angamany, mety tsy ho diso, fa nefa mila faharetana ny ao amin'i Jesosy. Aoka ho amin'ny saintsika izany hoe Jesosy ara niaritra hatramin'ny nofo, hatramin'ny fahafatesana. Tsika ve mahavita hoe tena mahavita miaritra fiarahana amin'i Jesosy. Mila fifandraisana isan'andro tsika miaraka amin'i Jesosy. Tsy izay rehetra manao tompotompo kozy no vonjena, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra ve vita indray andro? Manontany antsika, tsy vita indray andro ny sitrapon'Andriamanitra. Mila faharetana izany. Izay ilay mila hoe mila miaritra amin'ny nofo tahaka ny Kristy isika. Mety betaka ny zavatra mety hoe mahazo antsika any amin'ny fiainantsika andavanandro any amin'ny fitadiavana maro samihafa. Fa indraindray isika ohatra mahavita miaritra ihany. Na migaingaina be ary andreo miaritra ihany tsika. Na maina ary tsika, na noana ary tsika, indray ohatra mivitantsika ihany miaritra. Fa nefa aoka tadiditsika hoe izay maharitra hatramin'ny sara ny hovonjena. Ilay hovonjena nge tsy hoe eto an-tany ihany fa mandrakizay e. Ndao hanolo tena foana tsika ho an'i Jesosy isan'andro san'andro. Mankahery antsika hoe na amin'inona izay ataontsika rehetrarehetra ary, na amin'ny lafininina, minao fa maharitra tsika, ka ndao haritra koa miaraka amin'ny tompo. Teneny foana Jesosy, tazomy azy Jesosy fa tsy mahatana anao. Mila miaritra Jesosy fa nony aminao dia andeha hanompo anao aho. Betsaka hoe zavatra mety laozantsika ho araka ny teneniko teo tamin'ny voalohany. Satria rehefa tena ao anatintsika ilay etaeta, ao anatintsika ilay tena hoe te haritra nompo anao a Jesosy dia tahaka ny fiombonantsika tahaka izao. Izay ilay mamelona an'ilay afo tsy mety maty atao anatintsika tsirairay avy. Na mahita anareo fotsiny ary dia mankahery ange. Satria hita hoe tena velona ianao Jesosy satria matoa miazakazaka ny tsirairay avy
fa tena te ahita ny fahatsaranao izy. Zay ilay faharetana. Aleloia. Jesosy koa dia tena hoe modely tsara indrindra ho antsika. Modely eo amin'ny lafiny rehetrarehetra izy, ary indrindra ny fiarahana amin'ny tompo dia ny fanaovana ny sitrapony. Raha maharitra amin'ny teny koa izy ianareo dia ho mpianatra tokoa. Izany te ho mpianatra Jesosy, tsy tsika rehetrarehetra ireo. Raha tena mila maharitsika amin'ny tenin Jesosy, ataovy ny sitrapoka, mareta amin'ny fahoriana. Mamovaka itsika izay araka ny Romanina toko 5:3. Romanina 5:3. Ary tsy izay ihany, fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazatoetra, ary ny fahatsaram-panahy voazatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra, satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentina nampidinina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Efa voasoratra mihitsy izany fa ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy. Raha olona tsy mahay maharitra izany moa izany dia ho maimaika lava, dia ho be ny fahoriana izany olona izany. Ohatra resaka fanjarana, maimaika hoe manao fanjarana dia tsy maharitra akory amin'iny. Izay mihitsy ny lalan'ny fanjarana resaka orinasa, hoe tsy tonga dia eo dia mahazo résultat tsara, tonga dia hoe bénéfice ohatr'izany. Fa mila maharitra toa, 2 taona, 3 taona, 4 taona mihitsy vao mahita vokatra. Izany ny sehatra amin'ny fanjarana. Izay ny eto an-tany izay. Ny ao amin'i Jesosy koa mihoatra lavitra noho izany. Ny ao amin'i Jesosy investissement mihitsy no tena fiantsoana azy. Tena hoe mila mamono zavatra be da be tsika hikatsahana an'i Jesosy mandrakariva. Ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy ianareo zavatra rehetra. Tahaka izany koa ny fiainana miaraka amin'i Jesosy, mila mitrandraka isan'andro tsika. Satria fantatsika fa raha izay any ny amin'ny fiainantsika eto an-tany, resaka fanjarana, herintaona, 2 taona, 4 taona vao mahazo zavatra tsara. Ny ao amin'i Jesosy nge izany tsy vita amin'ny hoe herintaona, 2 taona, 3 taona, fa fiainantsika rehetrarehetra manontolo mihitsy. Raha mbola misy ny androany tompoko manolora tena ho an'i Jesosy. Ataovy isan'andro famatorana fiarahana amin'i Jesosy. Fa Jesosy no mifehy zavatra rehetra araka ny teny tamin'ny voalohany. Ao aminy misy ny mpiainana. Ny zavatra rehetrarehetra dia vao ao amin'i Jesosy daholo. Ataovy Jesosy voalohany eo amin'ny fiainantsika. Marina eo ny vady, marina eo ny zanaka, fa Jesosy amboniny izany rehetrarehetra izany. Marina eo ny asa aman-draharaha, marina eo ny fitadiavana, fa ataovy Jesosy voalohany amin'izany rehetrarehetra izany. Ka Jesosy no fiainantsika isan'andro isan'andro. Isaory izy, ataovy ny sitrapony, mamaky tenin'Andriamanitra, ao ny fiainana ho antsika. Jesosy dia tena tia antsika tsirairay avy, ary tena mahatsapa an'izany tenako, satria raha tamin'ny andro tsy fahalalana rehetra tany, efa betsaka izay mino fa tsika rehetra koa. Tsika rehetra ireo dia tsisy nafantatra an'i Jesosy daholo tany aloha rehetra tany. Nafatapatatra ihany, mandeha am-piangonana ihany ialahy, fa tena mbola tsy natao fiainana Jesosy. Ny atao ihany ny atao, satria tsy maharitra amin'ilay teny, tsy maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy maharitra amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Izay moa tsika mbola eto an-tany, kanefa aoka tsy ho sakan'izany. Fa ny fiainana mandrakizay tsy azo moramora izany fiainana mandrakizay izany, fa ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Fankatoavana ny teniny, fanaova, anisan'ny anankiray tena hoe vavaka amin'i Jesosy, fifandraisana ara-panahy amin'i Jesosy, fifandraisana amin'i Jesosy isan'andro isan'andro. Aleloia. Dao antsika hitorana an'izany. Le Petera voalohany teo ihany, toko 4, Petera voalohany toko 4:9. Mba tsy handaninareo ny andrisisa ianareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsika ve tsy mahatsapa hoe tena efa betsaka loatra indray ny zavatra ilaintsika eo amin'ny fiainana. Ny tsika dia ny tsika foana tsy mba misy ho an'i Jesosy mihitsy eo anatin'izany.
ny fotoanantsika, ny andro mbola ienantsika. Tsika ve mieritreritra hoe velona tsika mba noho ny asa hoe asa mandrara. Velona ve tsika dia noho hoe noho ireo vady aman-janak'ireo. Mety hoe marina ihany izay ampahana, kanefa voalohan'izany Jesosy mbola miazona antsika. Jesosy miantony tokony hivelomantsika isan'andro isan'andro. Mety hoe mbola ho sarotra aminao angamba izany fahatombohy. Tena hafa mihitsy ny fiainanao amin'i Jesosy. Ary matoa ny olona anankiray samy teny hoe tsara Jesosy efa nihinana, tena efa niainana izany hoe fiainana miaraka amin'i Jesosy izany. Tena ahitana karazam-piainana ao anatin'ny mangidy na anatin'ny mamy tsara foana Jesosy. Ndao maky tena anankiray moa tsika izay hitantsika ao amin'ny Jakoba toko faha-efatra. Jakoba toko faha-efatra andiny fahatelo. Jakoba toko faha-efatra andiny fahatelo dia milaza hoe mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba olanareo amin'ny filanareo. Tena marina hoe Jesosy mihaino vavaka. Faharohan'ny zavatra hoe angatahantsika zavatra amin'ny Jesosy angatao mandrakariva amin'ny fanahy masina. Mba tena ilay tiany Jesosy ny tena angatahantsika. Aroka ny zavatra angatahantsika izay foana moa lazaina hoe mba izy tombona an'Andriamanitra. Men'Andriamanitra tombon'andro tsika, oka izy tombona an'Andriamanitra izany. Men'Andriamanitra fotoantsika, oka izy fotoana ao an'Andriamanitra izany. Ohatrany hoe mandehandeha ho azy izany dia hoe androany hoe miaina dia faly aho fa miaina fotsiny. Fa miaina fotsiny ahoana ary, dia hiasa indray, dia hanatitra mpianatra indray, andeha hiady bus indray, andeha hiady amin'ny tsy haiko hiady varotra indray. Fa ny fiainantsika tokony hoe izy tombona ho an'i Jesosy foana. Aleloia. Amin'izay fandrarana rehetra ataontsika ka tsao foana ny fanjakan'Andriamanitra. Na mianatra tsika, matoa mianatra tsika dia oka tsaroantsika fa lalana anankiray fitondran'ny tompo antsika izany dia mila maritra tsika matoa mianatra dia okany hoe ho tombontsoa an'Andriamanitra ny zavatra ianarantsika. Aleloia. Mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka ianareo. Tena taloha tokoa aloha tena mangatangataka eny fotsiny rehefa hoe miaraka amin'i Jesosy. Tsy mahafantatra fa angatahana daholo ity rehetrarehetra ity, baibai sy novohatra, angatahana daholo ity nefa efa hita izao fa tsy sitrapon'Andriamanitra. Oka ho tadiditsika ho tsaroantsika fa misy zavatra indray tsy ataony Jesosy amintsika mihitsy indray izay zavatra angatahantsika. Satria fantatra Jesosy loatra fa analavitra antsika anazy ny zavatra io. Tena mila takatra tsika izany zavatra izany. Oka tsy handaniany foana, tsy handany fotoana foana tsika amin'ny fangatahana be loatra. Fa hoe izay tianao Jesosy dia ekeko, izay sitraponao Jesosy dia marina amiko foana. Na azo na tsy azo, na mety na tsy mety ny atao dia isaory foan'Andriamanitra. Oka tsy handany fotoantsika amin'ny fimonomononana, oka tsy handany fotoantsika amin'ny fanomezantsiny an'izaniza, fa isaory an'i Jesosy, isaory an'i Jesosy isan'andro isan'andro. Ohatr'izany ny zanak'Israely rehefa teo amin'ny ranomasina mena dia menimeny zareo. Rehefa menimeny zareo ohatrany te-hiteny hoe tsy mahavita maharitra intsony izay Jesosy, tsy mahavita maharitra intsony izay Andriamanitra, fa tonga dia ohatrany te-hiteny tonga dia hoe inona ny vahaolana, marina hoe io ny ranomasina mena sokafan'Andriamanitra ny ranomasina mena. Nandeha tany any efitra 70 taona. Tao anatin'izany 70 taona izany hoe mila faharetana izany. Matoantsika ataon'Andriamanitra maharitra miaraka aminy dia hanamboarana ny fotsika, ny saintsika. Rehefa manao zavatra ho antsika Andriamanitra dia mila préparation, mila fiomanana amin'ny zavatra rehetra. Raha te ho any an-danitra tsika, raha fiainana mandrakizay, fiomanana dia ny ety an-tany izany. Fa tsy hoe efa eo am-bavahoana, mialatsiny moa amin'izany. Eo am-bavahoana fahafatesana foe Jesosy ity an'olo tena aza miandry izay tompoko. Raha mbola misy ny androany, andao ifandray amin'i Jesosy. Andao tena hikatsaka an'izany fanjakana isan'andro izany. Amen. Mila fiomanana no mandrakizay, mila fiomanana izany, ary mila maharitsika amin'ny teny Tompo mba ho mpianatra amin'ny tokoa. Mila miaritra. Jesosy ary navita naharitra hatramin'ny fahafatesana. Tsika koa izany mila maty isan'andro isan'andro.
misy olona ray mitevatevantsika eo ao dao novatritsika izay in'izay ao amin'ny ao amin'ny Kolosiana toko fahatelo. Kolosiana toko fahatelo andiny fahatelo. Dia mila maty isan'andro tsika ho an'i Jesosy. Maty ny amintsika rehetra, maty ny izay mety hoe filatsika ny eritreritsika. Kolosiana toko fahatelo andiny fahatelo dia milaza amin'izao anaran'i Jesosy fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha tiantsika isana Jesosy ny fiainantsika dia tsika mila maty isan'andro. Mamono ny amintsika isan'andro. Tena mila faharetana izany fahafatesana izany. Tsy tonga ho azy zany miara-maty izany ny fisainantsika, ny fihevitritsika, ny eritreritsika. Satria Andriamanitra milaza foana ny fihevitra tsy fihevitrareo izy. Izany hoe raha izany zany anao vonoina ny fihevitritsika, dia mba fihevitr'Andriamanitra ny tena iseho marina, lalan'Andriamanitra ny tena milalana fa tsy ny lalantsika. Aleloia. Ny Petera voalohany toko fahatelo ny andiny efatra iny ihany ny andiny fahatelo dia milaza hoe fa ampy izay ozy ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon-jetokisa tamin'ny fandehanana amin'ny fijetsoana dia karazany betabe eo. Tsy efa ampy ve izay? Efa be loatra izay hazakazaka nataontsika izay. Efa be loatra izay andro nanaovana ny tsy mety izay. Mankahery antsika tsirairay avy. Andao ifampitantana. Andao hiaraka amin'ny Jesosy. Marina hoe mila faharetana izy fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ary ilay faharetana io tsy vita moramora ho any. Fa tena isan'andro. Marina hoe latsinaintsika eto fa toy izy foana ny vavaka, toy izy foana ny fiderana, ny fisaorana ny Tompo. Manokana ary indrio varavalo amin'ny efitranao manginginao fa ny Tompo mamaly antsika ao anatin'ny manginginao. Mila fanokanana ny fiarahana amin'ny Jesosy. Mbô tsika haritra ao anatin'izany. Mila manombo ny nofo isan'andro. Tsy mora izany hoe manombo ny nofo isan'andro izany. Manoloana eo amin'ny vadintsika, manoloana ny zanakitsika. Mila manombo ny nofo isan'andro tsika. Mba tsy ilay fihevitritsika na fihevitr'Andriamanitra misy eo. Ka ny teny Kristy toetra betsaka ao anatintsika. Izany no tena hoe fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Tsy vitany hoe za rery no miady, fa tsika kosa angina ndao amin'izay angina fa izy hiady ao antsika. Izany hoe mila maty ao amin'ny Jesosy isan'andro. Aleloia. Hoe jeriteny raitsika. Oza Mateo toko fahafito andiny faraka amby roapolo. Io dia resaka nataon'i Jesosy tena toriteny tena tendrombohitra. Jesosy milaza mihitsy sy izay rehetra manao amiko tompotompoko miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao sitrapon'Andriamanitra. Ny tompotompoko nge vita indray andro. Ary misy fotoana indray tsika ary tsy mahatsapa an'izany. Rehefa misy zavatra indray dia tavintsika manolana dia indray tsika vao mahatsiaro anazy. Ohatran'izay vao mahatsiaro anazy tsika any amin'ny anina misy an'izany. Dia indraindray koa Jesosy lasa ohatr'izany eo amintsika, eo amin'ny fiainantsika. Matoa ny olona anankiray samy mangataka amin'olona hoe tena tonga dia tsisy elanelana dia misy fifandraisana am-po ao. Misy fifandraisana foana tsy misalasala mihitsy izy mangataka. Izay ilay tiany Jesosy tena hoe tsy manao izay rehetra, tsy izy rehetra manao hoe tompotompo. Fa mila fifandraisana isan'andro izany hoe raha tena hanahita fiainana miaraka amin'ny Jesosy izany. Mangatao izy dia omeny ianareo. Dodomo dia voaina ianareo. Efa misy fifandraisana miaraka amin'ny Jesosy izany, misy faharetana matoa samy mangataka amin'ny Jesosy Jesosy. Fa kanefa tsy ho amin'ny filantsika izany zavatra izany. Amen. Dia mahareta hatramin'ny farany. Manana fiombonam-bavaka foana miaraka amin'ny Jesosy. Ankinao amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra, tsisy mifantatra an'izay avoakany avy eo ny ampitso na ninona izay mety ataontsika any dia kanefa sitrapon'i Jesosy foana no tanteraka.
dia misaora amin'izany amin'izany. Mbola nomeny fahasalamantsika, isaora amin'ny tompo. Nomeny tombonandro, isaora amin'i Jesosy. Tombonandro, izy tombono an'Andriamanitra ne, ho antsika tsirairay avy. Aleloia. Dao hiaritsaka antsika.